Raikitra ny fampelezan-kevitra anohana ny candidat Jean-Louis Robinson i Capital, anohana ny candidat solombavam-bahoaka atolotry ny MMM kosa Andriamatoa Ajo Andriananarivelo, andrasana kosa ny fanambarana ingaro Laurent Ratsiraka amin'ny olona izay hotoanany. 20 ireo candidat solombavam-bahoaka arotsaky ny MMM manerana ny Madagasikara, manainga ny olom-pirenena tsirairay ho mailo sy anaramaso tsara ny fifidianana ity antoko politika ity. Kiranil, lamody fahavaratra, mafy tsy malama, mahatanty orana, mandeha ny varatra Kiranil le fotapabolana izao. 70 ny mpanjifa ny mpamongady eto Antananarivo avy any ambanivohitra, ketriky ny sonosy ny karana ny fanamboarana ity karazan-kapa ity. Ary farany, azakazaky ny vehivavy mitondra talent avo, teratany Allemande iray no tompon-daka amin'izany eo amin'ny 100 metatra tsy misy fefy, karazam-panatanjahantena vaovao ao Eropa ao. Manasanao ampanajana ary tompo kilasy sy tompo vavy ahatratra amin'ny farany. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation. Voyez plus grand. La télé autrement. Satbox by Elite Pro HD clé en main. Découvrez plus de 50 chaînes internationales. Informations, divertissement, documentation et plus d'autres options. 3G, YouTube, Internet VOD, Full HD 1080, Wi-Fi. En vente chez Technobéourir, Elite AP Flou, Satbox by Elite Pro HD. Plus clé 3G, 470 milliards. Depuis sa source jusqu'à la mise en bouteille, l'eau de source Saint-Eau a préservé sa pureté originelle. Saint-Eau, votre source de santé. Miarapa tomboky kilasy tomboky vavy tonga soa tanatin'ny fampahalalam-baovao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fampelezan-kevitra mpahamendrena entina mpahafantarana ny vahoaka ny antony mahazava-dehibe ny safidiny amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Io no isan'ny filamatry ny dokotera Andriambelosoa Irniaine, kandida navaradrano, izay no natolotry ny antoko MMM na ny malagasy miara-miaingy, iray amin'ireo kandida miisa 720 any amin'ity faritra ity. Nandriana Ratsansan. Fampahafantarana ny fisian'ity candidat ity no nataon'ny antoko miaraka aminy androany nandritra ny andro voalohany nanomboana ny fampelezan-kevitra. Komina maromaro amin'ny faritra avaradrano sy ny manodidina no nanomboana izany. Isan'izany ny komina Masindray, Ambohimanambola, Alasora, Ambohimangakely, Ankadikely Ilafy, Sabotsinamehana ary Talatan'ny Volonondry. Tapa-kevitra hitondra ny tenin'ny vahoaka sy hiaro izany ity candidat laharina faharoa ity. Asana solombavam-bahoaka tiako apetraka ty safidy izy ty aka andraikitra amin'ny firenena dia fantatra fa asa maso satria raha jerin'ny tanàna sy ny vahoaka anatiny dia enjana ny asa miany. Ny asa manahirana koa satria efa nanao ianao teo amin'ny vahoaka, izao ianao mandany vasaina, vatana, fananana ary ny asa miandry anao reny an'izay dia tena vao mainka ianao enjasan'ny vahoaka. Dia aminay zany safidy izy tia fahefana bebe kokoa ny lay satria izay koa ny tasakatsakana dia aminay tanteranay ny asa ary tsy hivadika. Izay manko ny zava-dehibe satria raha lany ianao dia mivadika dia tsy izay foana ny matetika ny olona eto amin'ny firenena dia tsy ahita fivoarana mihitsy. Araka izany, ny dokotera Andriambelosoa Irniaine no mitarika ny lisitra malagasy miara-miaingy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka faritra avaradrano. Olona anisan'ny nahavita be teo amin'ny fiarahamonina ny lehilahy. Fomba fanaovana politika ahitana ny foto-kevitry ny MMM ao anatin'ny famendrena no entiny andresen-dahatra ny mpifidy. Ny programme fa be da be fa ny fomba fiasa fotsiny ngamba amin'ny propagande dia tsy anelingely aloha satria mianatra mpianatra amin'izao dia vonoina mihitsy zany ny sonorisation amin'ireny sekoly ireny. Ny faharoa dia tsy atao mafy loatra koa izy satria faritra avaradrano 20 ny candidat
Zay fakalala moa ny ankamaroany toko fa lalao madio ny fanana madio ny satria dia fatelo lahady zany dia sarahana mihitsy ny politika sy propagande zay nisy fivavahana zay ngamba ny hoe manokana dia ny porte zay malaza amin'izao dia ninay porte dirigé satria raha olona vala amin'ny roapolo zany tsidika tokantrano olona ray ngamba mety leo ihany le olona fa dia atao ampamendrehana mihitsy zany ny eritreretinay ny propagande. Vava asa iray amin'ireo maro mila atao amin'ny fanovana tia-kapetraka eto amin'ny firenena ny anjara asan'ny solombavam-bahoaka eny amin'ny parlemanta. Tsy fampanantenana pokata na fanampiana mason'ny vahoaka araka izany no ataon'ny kandida MMM tahaka ny tipitsabo iray mirotsaka iny avaratrano ity fa ny fanatanterahana ny fifanarahana amin'ny vahoaka izay efa ampiresahana mandritra ny fampelezan-kevitra. Itsika eto lasora ho solombavam-bahoaka lista numéro 2 no misy izany solombavam-bahoaka antsika izany. Andriambelsoa herin'ny aina no fidintsika vahoaka na lasora ho solombavam-bahoaka eto Antananarivo avaratrano. Manaona kosa ny toerana fanaovana propaganda sy ny fametahana fisy ary ny fanaovana famoriam-bahoaka mbola tsy vonona amin'izany fampelezan-kevitra izany ny ankamaroan'ny fokontany eto andrenivohitra raha ny peta-drindrina no resahana. Misy amin'izy ireo mandray sy mampiasa ny toerana efa nampiasaina teo aloha, misy kosa ireo izay tsy manana hatr'izay ka eto Andriatsilavo. Raha ny tokony ho izy miova endrika ny tabilao fametahana peta-drindrina ho an'ny fampelezan-kevitra na ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka na ho an'ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa. Maro amin'ireo fokontany eto andrenivohitra nefa no tsy manana toerana voatokana ho amin'izany. Ho an'ny fokontany Andohany Mandriseza manokana tsy nasem-panivana io toerana fametahana peta-drindrina io. Nay io moa zany tsy niala teo ny hatramin'ny premier tour dia raha nyrefesiny io mpanao d'affichage io any amin'ny 40 mètres mahery ihany izy io. Dia ny candidat ny député latsaka ho solombavam-bahoaka eto amin'ny 2e arrondissement zany misy 7 izy ireo. Dia ny filoham-pirenena moa zany mazava ho azy ny amin'ny 2e tour efa anankiroa. Dia samy manao izay tiany atao izany ny candidat. Re ihany koa fa maro amin'ireo candidat solombavam-bahoaka no tsy manana fisy akory. Ho an'ny fokontany mandeha lazam-bodivona indray, teto amin'ny TPP ity no toerana voatokana ametrahana peta-drindrina. Rehefa vita ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany, tsy hita izay nalehana fitaovana rehetra. Araka izany, tsy mbola voafaritra ny toerana ho amin'izany raha ho an'ity fokontany ity manokana. Voararany lalàna nefa ny fametahana peta-drindrina ivelan'ny toerana voatokana ho an'izany, ankoatra ireo nahazo lalàna manokana avy amin'ny tompon'ny tamboho na ny rindrin'olon-tsotra. Tsy azo atao le izy satria izy moa anaty tanàna sady toerana hoe tranon'olona ny tena manahirana be dia tsy maintsy misy zany ny fifampiresahana. Raha toa ka ametaka an'ilay afisy ianao dia tsy maintsy mihera ny tompon'ilay trano. Ho an'ny fokontany sasany kosa, anosy be andrefana voalohany na antoa matetika antsalovana famy ohatra, tsy mbola misy mihitsy toerana voatokana ametrahana ny peta-drindrina. Hatramin'izao aloha dia mbola tsisy fametahana ny afisage zany aty aminay, tsisy mpanao d'affichage satria rehefa taloha be tamin'ny 2009 ny aty zao. Raha za manokana aloha dia mbola tsy nahita mihitsy hoe aiza eto amin'ny fokontany ny toerana manokana hoe voatokana asiana afisy fa dia izay ihany eny amin'ny sisin'ny rindrin'olona na tranon'olona manokana dia asiana plaky dia ny ihany misy. Na dia izany aza, tsy karitra sahady ny fametahana peta-drindrina manerana ny sisin-dalana. Raha anisan'ny mpilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka manerana ny boribory tanenina eto andrenivohitra nefa no jerena, dia hanano sarotra ny fandrarana ireo peta-drindrina tsy hiparitaka. Hanano sarotra araka izany ihany koa ny fanadiovana ny tanàna rehefa tapitra io fotoana ny fampelezan-kevitra io, tahaka izany ihany koa ny ifehiny tsy manara-dalàna. Ho an'ny toerana famoriam-bahoaka tsy maintsy misy ny fampahafantarana mialoha atao eny anivon'ny prefekturan'ny polisy ho an'ireo kandidat tsirairay avy. Mbola ireo toerana natokana anaovana izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ihany no azo anaovana izany raha ho an'ny eto Antananarivo. Araka ny efa nambaranao tany anatin'ny lohatenin'ny vaovao, ny kandidat solombavam-bahoaka avy amin'ny VPM MMM no tohana ny ajo Andriananarivelo amin'ny dingana faharoa. Manaiky ny valim-pifidianana avoaka ny CES ihany koa ny MMM ho tombotsoa ny vahoaka malagasy saingy tohina ihany. Na ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana azy dia nahatsapa fa mitombina ny fitarainana napetraky ny kandidat sy ny vondrona politika ary ny olon-tsotra. Nefa hatramin'izao avelan'ny fanjakana sy ny fitsarana ady heloka tsotra ho vita izany.
fanadady ny tovy rakotondravony. Mazava izao ny valitenin'ny Andrianarivelo mikasika ny fanohanana na tsy kandida amin'ny fiodinana faharoa. Ireo deputen'ny VPMMM hoy izy notoanana ary manana ny anjara toerana izy ireo amin'izany. Mikasika ny raharaham-pirenena indray nantery ny filohan'ny MMM fa tsy tokony hisy ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ary tsy tokony hisy ihany koa ny fikitikitihana ny lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao. Anjaran'ny fitondrana tetezam-bita hoe izy anoha mikitika ny lalàna fa anjaran'izay ho filoha amin'ny Repoblika fahaefatra. Tsy dia ilaina loatra amin'izao akatoko ny fifidianana izao ny fanetsiketsehana sy ny fampiasana araka ny voalaza teo ny fahefam-panjakana, ny fikitikitihana lalàna maro samihafa satria tsy izay mihitsy akory ny tonga ny filaminana eto amin'ny firenena. Fantatro fa betsaka ny malagasy mahay lalàna fa tsy ny fikitikitihana an'izy io sao fanotokotondana azy akory niteraka fampitoniana eto amintsika. Manoloana ny voka-pifidianana navoaka ny CES ny 12 ny volana novembre lasa teo dia nanambara ny MMM fa manaiky ny voka-pifidianana saingy tohana ihany kosa satria dia ny fitsarana manokana amin'sana fifidianana aza dia natsapa fa mitombona ny fitaraina napetraka ireo kandida na vondrona politika na ihany koa olon-tsotra. Manoloana izany indrindra dia miantso ny tompona raiki-panjakana izy ireo sy ny vahoaka malagasy mba hitaky ny fampiarana ny lalàna ho andreo izay nandika izany nandritra ny fifidianana fiodinana voalohany. Dia miantso ny tompona raiki-panjakana maefa sy ny vahoaka malagasy vakivola mba hitaky ny fampiarana ny sazy amin'ireo rehetra nandika lalàna nandritry ny fiodinana voalohany iny ary miantso ny rehetra ho maina amin'ny fampanajana ny rariny sy ny hitsiny ary ny fanarahan-dalàna amin'ny fifidianana rehetra mbola ho avy. Anatin'ny fanambarana navoaka ny MMM dia manambara ny fahavononan'izy ireo fa vonona indray andraikitra mba hisoroana ny adila politika. Misy mantso ny MMM nitetika izay fantatra fa mety hitarika ny fisaraham-bazana ka mety handetika ny firenena ho ao anatin'ny kizo lalandalina kokoa. Tsy mijanona ho soratra no sy niavana sy ny fanekena fotsiny ihany ny tondrozotra fa misy fanahy ho ny komity mpanaramaso ny fampiarana izany na ny CSC. Nampatsiahy ny tokony anarahana izany ny CSC androany indrindra ho an'ireo tompona raiki-panjakana voalaza ny tondrozotra ao amin'ny andininy faharoa sy ny 520 tokoa mantsy fa tokony hijanona tsy miandany ireo tompona raiki-panjakana tsy akanavaka. Natao izany ho hiatrany ny CSC mba hitandrona ny savorovoro na ho an'ny andany na ho an'ny ankila. Ny fanampanazavana. Ny tondrozotra moa zany dia efa tonga lalàna eto amin'ny firenena, misy niavy ny mpisehatra politika, misy folo toko eto amintsika. Ary izay dia mitendrena anaramaso ny fanatanterahana izany. Dia ny artikla faharoa ao anatin'ny izany tondrozotra zany sy ny artikla 520 dia samy milaza ny amin'ny atao hoe fitandrona ilay tsy miandany lantsina roa. Ary voalaza amin'izany ny président, le gouvernement, chef d'institution et l'ensemble d'administration de la transition dia miaro an'izany avokoa. Ka izay CSC dia tsy mianina fotsiny amin'ny hoe fampiarana soratra ny tondrozotra fa koa ny fanahy ny tondrozotra satria ny lalàna rehetra dia sady lettre no esprit zany. Ka ny fahazoanay CSC ny fanahiny zany tondrozotra zany dia ny hiezahany ireo mpitondra sy mahefa hikatsaka hatrany izay hivoahana amin'ny krizy ka tsy isian'ny tsindrinila mba hisorohana ny savorovoro ateraky ny henjan-droa amin'izay mety ho fatafitohinany ny andaniny na ny ankilany. Andro voalohany amin'ny fampelezan-kevitra solombavam-bahoaka mbola tsy tonga eny anivon'ny KMF Knoe ny spécimen amin'ny bileta tokana ampianarana ny mpifidy. Maro amin'ireo olom-pirenena no mbola tsy mahafantatra ireo député ao amin'ny farim-piadidim-pifidianana misy azy. Manjavozavy ihany koa ny andraikitra izany atao hoe solombavam-bahoaka fanadihadiana. Kandida 720 ho an'ny boriboritany 220 eto Antananarivo renivohitra. Tsy misy mahafantatra ny mahakasika azy ireo olom-pirenena sendranay androany. Mbola manjavozavo amin'izy ireo ihany koa ny andraikitry ny solombavam-bahoaka hovidiny ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena no mibahana ao anatin'ny sain'ny maro. Ianao ve mahafantatra ny solombavam-bahoaka rehetra antsasaka tampisanao? Tsy dia mbola mahafantatra. Tsy malala. Tsy malala mihitsy ny azao amin'izao. Mitondra ny etaeta vahoaka makany amin'ny ambaratonga isa-tokana. Tsy fantako. Mbola mirona be any amin'ny tezany koa. Fantatrako solombavan'ny vahoaka moa fa mpanao lalàna
Za zao boribory tany voalohany a fantatrao zao aloha zany madame Irène zay a dia izy ty avocat anankiray ty madame Anitra solombavambahoaka rehefa avy any amin'ny gouvernemanta volavolana lana dia ny solombavambahoaka no mandany anazy. Mpanao lalàna io no amaritan'ireo candidat député sendranay izany atao hoe solombavambahoaka izany. Nambaran'izy ireo fa tsy manaka anazy tsy anantanteraka asa noho ny fahitany ireo filan'ny vahoaka izany. Ny solombavambahoaka aloha voalohany indrindra ny asany dia manao lalàna izy kanefa na manao lalàna ary tsy manaka anazy hitady izay lalana ahafahana manatsara ny fiainam-bahoaka izany. Izany indrindra tsy nanakana hatramin'izay fa ny asa izay nataoko asa sosialy izay nifandraika tamin'ny asa vahoaka. Ny anjara asan'ny solombavambahoaka dia manao lalàna ka ny lalàna izay ho tanterahana dia heverina fa tsy lalàna amiretana vahoaka fa lalàna miainga avy any amin'ny filany vahoaka ka heverina fa ny candidat malagasy miara-miainga dia isan'ny candidat mangetaeta ny fanovana tsy mbola vita eo ny fanovana ary araka ny nambaran'ny hajo andrenana arivelo filohan'ny VPMMM teo dia hoe sehatra iray hitondrana ny fanovana ny ao amin'ny anteny miera-pirenena. Tsy fahefana mpanantanteraka fa fahefana mpanao lalàna ny député raha ny nambaran'ny KMF Knoe. Mitondra ny etaetan'ny vahoaka izay tokony ho fantantsara sy manao tatitra amin'ny fanantanterahany gouvernemanta ihany no anjara asany. Diso be misy ry filazana sy hatramin'izay moa misy teto amintsika zay rehefa mandeha ny propagande amboariko ny lalana namboatra sekole eto anany na hoe vahoaka izay anaran'izay dia ny andraikitra anazy voalohany dia mitondra ny etaetan'ireo vahoaka ao amin'ny fary pedidina izay misy azy. Faharoa izay ny solombavambahoaka dia manara-maso ny asan'ny gouvernemanta asan'ny mpanantanteraka. Tsikaritra tamin'ity fifidiana solombavambahoaka ity fa nirongatra ny isan'ireo mpanakanto nirotsaka hovidiana. Ny eo anivon'ny fanomanana kosa mbola tsy tonga anivon'ny KMF Knoe ireo spécimen na bileta tokana ho an'ny isaky ny farim-piadidim-pifidianana mbola tsy afaka manomboka ny fampianarana izy ireo arak'izany. Mbola mahakasika izay fifidianana solombavambahoaka izay hatrany dia androany no nanolora ny filohan'ny MMM Tsodrano ho an'ireo candidat solombavambahoaka milatsaka amin'ireo farim-piadidiana 20 manerana ny Madagasikara. Mazava ny an'ny filoha Ajo Andrianenarivelo fa ho voalohany izy ireo fa tsy ho fahatelo mandritra ny fifidianana. Vonina ihany koa arak'izany ireo candidat ny VPM MMM hiatrika ny fifidianana miantso ny mpifidy rehetra. Ny VPM MMM anohana sy andatsabato ireo candidat solombavambahoaka n'izy ireo ho an'ny fametrahana ny fanjakana demokratika fanampanazavana. Dia neto ireo namana rehetrarehetra na ao amin'ny politika na ampandrindra ankapobeny rehetrarehetra mitsodrano anareo indraiky io ary vonina ny fametanana aminareo araky ny efa natao hatramin'izay ary nanao ny ezaka rehetrarehetra izay tokony ho tanterahana mba hampandresentsika anareo tsy kaikay avy fa indrindrandrindra hampandresena ny vahoaka malagasy sy ny pombatsika rehetrarehetra sy ireo namana resy lahatra fa ny malagasy miara-miainga dia isany manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ary mbola vonina ary tsy maintsy haka andraikitra lehibe eto amin'ny firenena mba hampandrosoana an'ity firenentsika ity ka dia mankasitraka ary mitsodrano anareo amin'ny anarany namana rehetrarehetra engania fa dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny faniriny tsirairay avy isika fa izay dia resy lahatra fa tsy maintsy handresy ianareo ary tsy ho fahatelo fa voalohany ny député MMM manerana Madagasikara amin'ny faharoapolo Desambre. Ho an'ny candidat député miaraka amin'ny Andry Rajoelina ao amin'ny boriboritany faharoa, ny fitokanana ny birao fiasan'izy ireo natao anokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra androany. Raha tsy ahivina, Ilanto Ravatomanga no lohalarana amin'ny lisitry ny pomba ny Andry Rajoelina amin'ity boriboritany ity. Manaraka azy eo i Jojob Euseb ary fahatelo i Ary Ravelonahina. Natao androany ihany koa ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpirotsaka hovidiana ireo.
Tany Fianarantsoa nanomboa ny kandida Erajonary Mampiana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana fihodinana faharoa, toerana izay nahazahoan'ny vatobe indrindra raha oharina amin'ny faritany hafa. Hitsidika ny boriboritany enina eto Antananarivo ny kandida Larana fahatelo izay manomboka rahampitso. Hiezaka ny ahatratra ny faritra 2020 izy amin'izany fampelezan-kevitra izany. Nanomboka tamin'ny fotoam-pivavahana tao amin'ny Magrobeoririka ny fampelezan-kevitra nataony antoko avana izay manohana ny kandida Robinson Jean-Louis Matokiteny ity farany fandresy amin'ny fifidianana fihodinana faharoa. Niverina teny amin'ny Macro ity kandida Larana fahatelo amby telopolo ity rehefa avy nitsidika ny boriboritany enina eto Andrenivohitra. Afatra tokana ho an'ny filohan'ny Repoblika fahaefatra ho avy eo no napetraky ny FFKM androany mandidina ny fiainam-pirenena hatrany no votoatiny ny afatra nentin'ireo mpanabe ara-panahy ireo. Manamafy ny tsy fampiasana ny tafika sy ny fanjakana ho fitaovana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny iray amin'ireo kandida roa izay hiatrika ny fifidianana amin'ny 20 ny volana Desambra. Zao kosa dia anaraka dokam-barotra mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Depuis sa source jusqu'à la mise en bouteille, l'eau de source Saint-Eau a préservé sa pureté originelle. Saint-Eau, votre source de santé. Vaovao venenivo ny mpamonjy voany, haitrano, fiara-mirehatra, azo mianjera, fanaterana marary an-dalana ho any amin'ny hopitaly. Ireo no andraikitra sahan'ny mpamonjy voany amin'ny andavanandro raha nitatitra azo. Teo anivon'ny mpamonjy voany tamin'ity herinandro ity, trano 4 no nirehatra, fiara 3 no nirehatra, rarivato iray no niotsaka, tetsy tongolo, tambon'olona iray hafa koa no nianjera. Olona 120 marary an-dalana no novonjen'izy ireo nentina tany amin'ny hopitaly. Fotoan'ny fahavaratra amin'izao fotoan'izao ka tokony hitandrina ny tsirairay amin'ireo zavatra mitera-doza, hoy ny eo anivon'ny mpamonjy voany. Raha ny zava-misy hatreto somary mavesatra noho ny tamin'ny herintaona ny vokatry ny rotsakory natao anatin'izay herinandro izay. Fanadidina manokana no anohizana ny fampalalam-baovao. Haitrano izay foana matetika no ahalalan'ny olona ny mpamonjy voana isan'ny andraikitra izy ireo ihany koa anefa ny fanapahana azo mety ampidi-doza rehefa tonga ny fotoan'ny rivo-doza. Misy fitsipika sy antony manokana anefa no hanapahana ireny azo ireny fa tsy tapatapahana fotsiny amin'izao. Misy ohatra ny azon'ny komina ary misy ihany koa ny azo manatopoka tsy maintsy fantarina ireo alohan'ny antsoina mpamonjy voana alohan'ny hanapahana ilay azo. Atsy Randriana Toandro. Tsy olona makakitay akory reto fa mpamonjy voana manapaka hazo tetsy an-tanana reny na ny maraina teo. Tsy ny trano may toy ny ahafantaran'ny olona azy hatramin'izay ihany no andraikitry ny mpamonjy voana fa ny fanapahana azo mety ampidi-doza ihany koa. Efatra nainy ireo azo hita eto Andrenivohitra amin'izao ka atahorana sao mianjera amin'ny tranon'olona na eny amin'ny arabe rehefa tonga fotoana ny fahavaratra. Misy ireo olon-tsotra mangataka ny hanapahana ireo azo etokontany tahaka ity vehivavy ity toy izao ny fanazavany. Reto efa izay mpanofa trano, izay voaingana ny tonga tato fa ny tompo-tranonay efa ny telefona efa ny antso pompier hatramin'izay. Dia tamin'ny maly amin'izay satria nisy tapaka zany ilay tahony ireny dia tonga dia milatsaka aty dia ohatran'ny voale avo be iny teo ny orana dia tonga dia tapaka ilay izy dia io izy raha ohatra ka raha ho alainay io dia misy tsy ao anatin'ny andraikitra asanay zany dia izy manjanazy hoe io nge hoa zavatra anaty public io fa tsy anay rery dia avy dia izay ny teneniny hoe manaova rozy izy dia marche administratif rehetrarehetra dia avy eo amin'izay dia ozy izy hoe hita madama raha io ange raha mandovoly madama dia ana fa raha mandovoly madama ozy izy dia tonga io dia tapahana efa tsy voateranao an'izany démarche administratif zany dia izao nataoko anazy hoe izay nge me se sentir en danger satria tena le zavatra tena mandindona ny tranonay sady azo anankiroa le izy nefa miboboka foana matoa misy tapaka foana. Tetsakilan'izay tondra fanazavana ny teo am-mpamonjy voana amin'ny resaka fanapahana hazo mety ampidi-doza amin'ny fotoanan'ny rivo-doza. Andoavam-bola rehefa eo an-tokotanin'olona ilay hazo, tsy andoavam-bola kosa izy rehefa hazon'ny komina ka ahina hitera-doza. Misy karazany roa ny atao hoe hazo eto Antananarivo. Misy hazon'ny komina ary misy hazo manao tompo. Ny hazon'ny komina dia
ny izay sapeur-pompier zany no mikarakara azy manala ny loza amin'iny hazony commune iny. Fa raha azy manao tompo kosa izy a dia arak'izany izy manao tompo zany a dia misy tompony zany hoe tompony andraikitra mikasika an'io hazo io a ny tompony ka manao zay manala ny loza amin'izany hazony izany. Fa raha ohatra kosa nefa hoe manao tompo ihany le hazo kanefa mianjera amin'ny fananana na mianjera amin'ny arabe mibandalana sy ny sisa dia tonga ihany zay sapeur-pompier zany a manome tanana satria raisinay hoe intervention normale zay. Fa raha ohatra hisoroka loza ihany kosa dia anjara amin'ny tompony zay a fa ny pompier tsy miandraikitra azy zay. Misy ihany le resaka le hoe raha tsy mahavita ny tompony dia maka ny pompier izy manarama pompier izy amin'izay fisorohana loza zay le resaka arabola. So misy mamadika indray hoe risoriso fa fisorohana loza dia andraikitry ny tompony ka rehefa tsy mahavita ny tompony ka maka pompier dia facturenay izy. Azany facture ataonay amin'izany moa zany a vola mirotsaka ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny tranon'olona mianjera matetika ny tena re fa mampidy-doza ary amoizanay ny olona trano isa-taona. Zava-doza ihany koa nefa no teraky ny tambosiny azo ary ny tsotra indrindra ho an'ny olom-pirenena dia ny mampandrehatra ny mpamonjy voiny raha misy tranga mampiaya azon'ny reto fariny atao manao tombana na évaluation de risque eny an-toerana. Herinandro izao no avy ny orana eto Antananarivo. Herinandro nampiova ny tsena ho an'ny mpivarotra kapa. Mandesy be mpitady ihany koa ny kiranila sy ny kapa vita amin'ny mosy. Ireo vokatra ireo izay vita eto Madagasikara saingy tsy malagasy no tompon'ny ketrika manao azy fa ny karana sy ny sinoa. Ilta Asinjo. Tato anatin'ny herinandro niova ny fahazaran'ireo mpividy kapa eny an-tsena. Tsy ny lamaody sy ny ika farany intsony no mahasarika ny mpanjifa fa izay maharitra ny orana sy tsy malama amin'izao vanim-potoana amandolava izao. Tsy zesta fa toanaina hoy ny tanora izay. Tena le izy. Tena le izy zany tena marina. Mafy le izy. Le kiranila. Le kiranila ndray zany mafy zany sady fiarovana le tongotra zany tsy aratra tena marina. Zay aloha ny tena ilana le kiranila zay. Apony ihany. Iny ty fanao tony any mpiasa aminy. Fa manino? Fa manino? Fiarovako ny tongotra. Remosavana ny le orana azy ay sady matatiky tongotra. Eny amin'ny mpivarotra sinoa no akan'ireto mpivarotra eto Andravoahangy ny entana amidiny. Tsy fantatra izy ireo akory fa vita eto Madagasikara ireo kiranila ireo na dia misy soratra malagasy izao aza. Ny marina, nisy noeny be horirika ny mpanjary reto kiraro tonga eto reto, tsy lafo mihoatra amin'ny kapa hafa izy ireo. Izy indray aloha atonotony ny vidiny, tsy dia lafo izy fa atonotony ny vidiny fa tsy dia lafo izany na oharina amin'ny kapa hafa izy dia atony ny vidiny. Fa mivoaka izy zao satria efa fahavaratra ny andro dia mivoaka daholo. Aiza nareo makana azy? Ampiorika any amin'ny sinoa. Vita gasy izy? Fansininy renika. Fansinina ny angalany zareo amin'ireny. Dia efa mandeha hoe tsena ny kiranila? Eny efa misy ihany amin'ilay orana amin'ny sesisesy dia ame mandeha. Nahatra eny amin'ny mpivarotra friperia aza dia tian'ny olona ny kiraro kiranila. Betsaka ilay izy ka. Tena be mitady mihitsy. Ohatriny izy ireny izao? Amin'io izao 100 000 miady vatra. Mora zany ka. Mora zany mbola miady vatra ane zany fa tsy tena vidiny. Tena mora zay. Tsisy kiranila zao ohatra ny tony. Mainga amin'ny vidiny 5,000 ariary ka hatramin'ny 7,000 ariary ny kiranila eny amin'ny fripy raha toka 4,000 ariary no vidin'izy ireo amin'ny vaovao eo amin'ny mpamongady malagasy. Tsy ny kiranila ihany anefa no afaka entina amin'izao andro avy orana izao isan'ny be mpitady ihany koa ny kiraro vita amin'ny mosy amin'ny endriny maro. Kiraro mety mandeha amin'ny andro aforana izao kiranila dia kapakapa mosy ireny. Satria ireny izao ny tanila tsy midécolle rehefa mandeha amin'ny kapa, mandeha amin'ny orana sy ohatr'izany. Ny tena hitavan'ny olona ireny zany amin'izao. Amin'izao andro fahavaratra izao vanim-potoana mora mahasimba ny kiraro. Samy mitady izay hevitra hiarovana ny tongony nefa tsy andaniana vola ny tsirairay antony mampandeha itony karazana kiraro mahazaka orana intony. Raha jerena eny an-dalana, olona 3 eo no manao izany ankehitriny eto an-drenivohitra. Nambaran'ireo mpivarotra kosa fa hatramin'ny 100,000 mpanjifa azy ireo ankehitriny no mpaka maro manenjika tsena eny ambanivohitra.
tsy manana fahafahana manampy ny tantsaha sy mandray andraikitra amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fanjakana tato ato indrindra nandritra ny krizy. Misy fiantraikany amin'ny asan'ny tantsaha nefa izany antony anaovana ny fifanankalozan-kevitra mahakasika ny fandraisana anjara ny fanjakana eo amin'ny fampandrosoana izay tontolo izay fanampanazavana. Amin'izao fotoana izao dia manahirana ny firesahana ny fanampian'ny fanjakana atao satria tsy manana neto-manana izy, izay ny tena marina. Tsy manana neto-manana izy satria raha ny budget ny fanjakana zany raha ny fanaraka hatramin'izay hoe 10% ny budget de l'État ny tokony atao any dia tena ambany latsaka be noho izay no any ka dia tsy manana neto-manana ny fanjakana na ara-bola zany na ara-olona. Misy fiantraikany zany any amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra satria ny tantsahantsika amin'izao fotoana dia tena mahantra atao anatin'izay krizy zay dia tsy miteny hoe tsy fantatro na ny antony nampahantrasana ny krizy na ahoana fa dia mahantra tokoa dia atsika ny atotanisa izay nameny ny banque mondiale fa hoe 2.9% ny mponina eto Madagasikara dia mahantra itsika nefa miteny foana fa ny 4% mahery ny mponina dia ny ambanivohitra dikan'izany zany raha atao ny conclusion dia hoe mahantra ny tantsahantsika ka ny tantsaha mahantra ka na ny zezika hovidiny ara dia tsy voavidy ny ahafahany mampitombo ny vokany na ny semence ao ampiasaina ara dia tsy maintsy vidiana tsy manana an'izay izy zany rehetrarehetra zany dia anisany ny etaetany tantsaha ireo zany mba ho fanampiana ao atao fanjakana. Mpandraraha-dimy mendrika tamin'ny sehatra nisy azy tamin'ny taona 2024 indray no niady ny amboaran'ny mpandrarana omby indrindra manerana ny Madagasikara ho an'ny taona 2024 misandrahaka amin'ny sehatra maro izy ireo. Amin'ny alakamisy 5 desambra izao no ahafantarana izay ny bata io anaramboninaitra ny mpandrarana omby indrindra manerana ny Madagasikara io. Ny gazety boky L'Eco Austral moa no mpikarakara ity Tekoma Award ity. Nitrangana lozam-pifamoivoizana ny lalan'ny diky tamin'ny 5:30 teo. Fiara iray no nirimorimo ka nandona mpivady mitondra bisikileta fotoana nanomboan'ny filatsahan'ny orana. Nentina tany amin'ny hôpitaly avy hatrany taorian'izay izy ireo no niratra nahazo azy. Maro ireo mpiasa mody avy mirava nitondra bisikileta mandalo tamin'ity lalana ity isaky ny hariva. Miteraka loza ho an'ny mpitondra fiara, bisikileta, moto na scooter ny lalan'ny diky indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fa anomboka rahampitso ka tsy hifarina raha tsy amin'ny 7 ny volana desambra ho avy izao ny hetsika privoli ao amin'ny avancé be oririka. Izara telo mazava tsara ny tolotra dia ny fianambidy, ny fandaniana ny entana taloha ary ny fahatongavana ireo entana vaovao natao an'ny krismasy sy ny faran'ny taona. Mandray anjara amin'izany avokoa ireo mpivarotra manodidina ny 300 ao amin'ity toeram-pivarotana ity. Maresaka iraisam-pirenena no anoizana ny fampalalam-baovao kiraro avo. Sarotra ho an'ny vehivavy ny mampivady izany amin'ny fanatanjahantena. Saingy nataon'ity teratany Allemande ity ho fanamby ny mihazakazaka amin'ny talon avo ireny. Izy aloha hatreto no aingam-pandeha indrindra amin'ity taranja hafakely ity ary neke ny Guinness Book 424 izany. Arahintsika avy hatrany ny fanadihadiana. Tsy hoe diso fotoana teo ampanjehana mariazy akory ramatoa fa tena manao fananiana mihitsy mihazakazaka amin'itony kiraro talon avo be itony. Ny porofony teto fa tsy ny kiraro ilaina amin'ny fanaovana fanatanjahantena ihany no ahafahana manao hazakazaka lavitrezaka fa na ny kiraro avotongotra ihany koa aza. I Julia Pletcher, ny vehivavy voalohany na vitany hazakazaka teo amin'ny 100 metatra tamin'ny kiraro avodingana. Tsy nialava amin'ny fialoatra ny tsara anazy fa ny afangana amin'ny mamindra. Ambonin'izay, akanjo mianjaika ny nampiarahana tamin'ity hazakazaka ity. Vitany tamin'ny 4:40 faingo 3:15 segondra ny elanerana 100 metatra. Mahavarina ary sarotra mieritreritra ny zava-bitan'ity teratany Allemande ity. Fao 20 taona Julia Pletcher ankehitriny. Ity zava-bitany ity nahatonga azo tafiditra tao anatin'ny bokin'ny Guinness 424. Efa misy ny mikarakara-n'ity fananana fialam-boly sy fanatanjahantena ity any Allemagne ankehitriny. Mahazatra ny mare fa mampisongadina amin'ny bikan'ny vehivavy ny talon avy tahaka izao, saingy mampanontany tena kosa ny mety haben'ny varisy mety hitranga rehefa mahazoazo taona kely any aoriana any. Raha toa ka atao foana izany. Soa ihany fa fahavaratra izao aty amintsika. Mbola eo amin'izay pejin'ny fanatanjahantena izay hatrany fa ho an'ny eto toerana kosa indray. Fampifondronana sy fitaizan'ireo tanora no tanjona kinendry ny fikambanana Vama sy ny malagasy miara-miainga amin'ny hetsika ara-panatanjahantena eny amin'ny boriboritany fahaenina. Fananana maro no andraisan'ireo mpilalao anjara ka iray andro dia azony ondry sy amboara ary baolina ity hetsika ity fanadihadiana. Efa ampivolonana ireo tanora ao anatin'ny boriboritany fahaenina no karakarain'ny Vama amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena lehibe izay anisan'ny mampiavaka anazy ao anatin'ity boriboritany fahaenina ity. Anisan'izany ny baolina lavalava, ny foot, eo ihany koa ny basketball ary ny di zumba. Teo amin'ny faritra Ambohimanarina io izy ireo ary ny vokatra tao anatin'ny izay nivoahan'ny
TFC nandranomena tamin'ny sa ronoatra nanoloana ny AFC avetsy Ambohidro ary izy ireo ihany koa notolorana ny ondromifa niaraka tamin'ny amboara lehibe. Tsara mafantatra fa ity fananana ity mo dia notolorana baolina avokoa ireo mpifaninana rehetra. Baolina iray ho an'ny Tambatra, AFC Tambatra dia kitana Samia manatona ahitana kakely kapital ahitana ny Alain. Manazava ny antony hetsika amin'izao foot asety izao ny tompon'andraikitra. Ny antony hetsika ngamba dia efa mahazatra zany anay le fitetezana amin'ny faritra mbo manalo ohatran' izao satria zao zany zay vao tonga aty amin'ny faritra andrefana. Live izay anisan'ny kandida tolotry ny malagasy miaramiainga ilatsaka solombavam-bahoaka ao anatin'ny boriboritany fahaenina. Afa-po ihany koa ireo tompon'andraikitra teny anivon'ny fokotany tamin'ity tournoi mafy be zay karakarain'ny vama ity. Zany tena mahafinaritra amin'izany zao tournoi mafy be zao fa hatramina tany taty zany tamin'ny centre terrain ty mbola tsy nahita tournoi ohatran'izao rahafinaritra be. Mbola isa raka izany ny toyan'ny hetsika ary dia tratra ihany koa ny tanjona. Hoe fampiraisana an'le tanorana mbo manarina rehetra amin'ny resaka fanatanjahantena amin'ny taranja rehetrarehetra io zany dia mba iona daholo le faritra mbo manarina rehetra tsisy ny fisamahefana zany fa mba mifankalala tsara daholo. Itoy amin'ny alalan'ny baolina lavalava indray ny fananana amin'ny faran'ny herinandro io. Iverenantsika ny pejy politika araky ny fanambaranao tany anatin'ny lohateny vaovao. Tsy ampiambambana noho ny ilazan'ny fikambanana iarakisika tarin'ny Général Camille Vital androany fa anoana ny kandida Robinson Jean-Louis ny tenany amin'ity fifidianana fihodinana faharoa ity. Manaiky anefa ny Général Camille Vital fa nisy ny alabato nandritra ny fifidianana filohampirenena dingana voalohany ary lasibatra tamin'izany ny tenany. Antony nanalana ireo lehibe ny faritra ary nanoloana azy ireo miaramila dia tsy nifanekeny ireo lehibe ny faritra teo aloha ny baiko miainga amin'ny tokony andaniana ireo kandida mpanjakana fanampanazavana. Ny kandida Jean-Louis Robinson dia mitovy fijery aminay momba ny famerenana aingana eto Madagasikara ny fandriam-pahalemana. Satria raha tsy misy ny fandriam-pahalemana dia tsy hisy ny fampandrosoana, tsy hisy ny fivoarana. Ny kandida Jean-Louis Robinson dia manao avo ny fitandrovana ny hoavy ny zanatsika. Zao voapofo fantatra nefa nisy pression partout isan'ireo faritra dia nisy pression ary le olona ny soloana reo tsy nanaraka n'le torohevitra, tsy nanao n'le pression, maninona ary tsy nesorony ny chef de région ny Androy. Azafady fantatra nefa ny chef de région ny Androy nanao pression tany amin'ny maire, tany amin'ny président fokotany hoe misy candidat mpanjakana fidiny. Tsy fantako na izany ninonareo nareo mpanao gazety fa za aloha tena hainao an'izany fa tsy siko resaka. Maninona ary tsy nitsoloana ingary fiandraza, tsy nitsoloana maramila. Ampahafantarina anao fa aorian'ny fandarana MK na mikolo hevitra no anarahanao ny 10e tour de mandat eo amin'ny taranja cyclisme. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalamba-baovao tamin'ity hariva ity. Saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamefy tonanao hatrany raha mpitso amin'ny ora tahaka izao. Veloma tompoko.